miara-panonge tonga jaune 10 moa zany. Ity jaune ty no ambom-piaona ny autoroute Ngezabe makany Tamatavy ety hitantsika amin'ny sary dia izy giratoire Ngezabe zany aty angilany anotsika ty dia ny ambiny ato no centre makany amin'ny zone izany président mikasika ny centre d'exposition internationale zay ho fanampy ny azo vato satria efa tena tsy manana intsony tsika eto Madagasikara miaraka amin'ireo galerie sy ny commerce zone de passage zay afaka mitohy le toerana anankiroa dia mikontsilavina angamba ny architecte déclinaison technique fa ny fandamanana ny asa dia zao hoe vita ny convention dia efa mandeha ny fondation tratraritsika amin'ny SADEC zany hoe tsy maintsy fonctionnel ity dia atsika manao exposition mandritry ny SADEC. Raha andriamatoa filoha tonga soandray eto amin'ity toerana chantier tanterahana ny centre d'exhibition. Mamela ianao mba nazava kely andriamatoa filoha ny mahakasika ny fanajariana ny tanan-dehibe eto Madagasikara. Hatramin'izay andriamatoa filoha dia tsy misy ny tetikasa fanajariana ny tanan-dehibe izay nozahan'ny fanjakana. Mety hoe nisy fa tsy ampy ankehitriny amin'ny alalan'ny sekretera-mpanjakana amin'ity zay mandehantsika teo dia mametraka an'izay fanajariana manaraka ny fenitra izay sekretera-mpanjakana. Isaorana ianao ho anay teknisiana tena zava-dehibe satria izay no mahatonga ny atao hoe urbanisation sauvage eto Madagasikara. Ka isika saorana ianao andriamatoa filoha nanome ny fatokisana nanome anay ny sehatra amin'ny alalan'ny sekretera-mpanjakana mametraka ny fanajariana ary fanohitra raha lehibe ity tetikasa ity satria eto Madagasikara dia anisan'ny voalohany ny anana an'ity plateforme convention exhibition centre izay iarahana amin'ny secteur privé. Afaka miara-miasa tokoa ny secteur privé rehefa mifanaraka amin'ny fanjakana mijery hoe inona no aksa afaka iarahana miasa manatanteraka tetikasa entina ampandrosoana ny firenena. Efa voazavan'ny andriamatoa ministra teo ihany fa manodididina ny velaran-tany eo amin'ny 10 000 mètres carrés na 10 hectares eo ny tetikasa ary mizara bloc anankiroa 5 000 amin'ny ankavia 5 000 amin'ny ankavanana. Ny zavatra renjehana aloha atao anatin'ny telovonana manaraka angambany dia ilany ankavia satria mety gaga isika hoe ho vita ve teknika moderne no antsika satria structure métallique préfabriqué zany no ananganana ny tetikasa izay ijoro ao anatin'ny fotoana fohy manaraka izany ireto habillage ireto tena moderne dia moderne tokoa ny maritrany satria fenitra international no apetrakantsika dia natao manaraka izay ny maritrano anarovana azy. Zao reto ya ao anatin'ny tapakandro tsika dia mahita ny asa be goavana ho ataontsika eto amin'ny firenena eto Antananarivo zany satria andray tsika anamarika ny 580 taona ny iverenan'ny fahaleovan-tena dia ao anatin'izay koa tsika andray amin'ny Sionambe antampony andraisan'ny firenena 540 anjara zany izay ao ny Afrique du Sud eto Madagascar le 17 août io ao ny Afrique du Sud ao ny République démocratique du Congo ao ny filoham-pirenenan'ny Mozambique ao ny filoham-pirenenan'ny Tanzanie izay mivondrona rehetra ao anatin'ny SADEC ho avy eto daholo zany hoe zava-dehibe ho antsika malagasy zany no hoe sambany teto amin'ny tantaran'ny firenena Madagasikara amin'ny alalan'ny filoham-pirenena malagasy ankehitriny no hitatana zany fikambanana aty amin'ny sous-région aty amin'ny Afrika izay. Zava-dehibe zany ny ao anatin'izay ny fanomanana ny foto-drafitrasa rehetra ary ampiazakazaka iantsika ihany koa hanao ny foto-drafitrasa eto amin'ity toerana ity moa zany isaorana ny ireo mpampiasa vola tsy miankina ary tsy tiry ihany fa mbola be dia be ho lazaiko eto inona avy ny ahafahana miara-miasa satria tsy ho vitan'ny fitondram-panjakana rery ny anangana foto-drafitrasa eto amin'ity firenena ity. No zany zava-dehibe no anaovana ny parc d'exposition internationale izay ahafahantsika zany eto amin'ity
no ahafahantsika manao an'ireo andray ansa ndraiky moa tsika zany dia isy ny fampirantiana atao eto fa misy ihany koa ireo salon rehetrarehetra salon de l'auto salon du tourisme salon de l'habitat sy ny reny salon rehetrarehetra reny ary andray an'ireny izy tsika zany manomboka zao tena hoe amafisina kokoa dia atao amin'ny toerana izay eto amin'ny hoe exhibition center eto amin'ity toerana ity. Akoatran'izay dia ao anatin'ny leo akaiky ihany koa zany dia misy ny hoe centre commercial ao anatin'ity toerana ity, toerana ahafahana ohatran'ireny centre commercial rehetra maneran-tany reny. Fa akoatran'izay dia eto miantso sady zany satria le tetikasa goavana sy lehibe dia ho alainay daholo zany ho alaintsika daholo ny liste an'ireo olona rehetra matianina satria isy salle de sport atao ato anatin'ity zany, isan'ireny fanaovana paddle reny atao amin'igny manoloana ny toerana rehetrarehetra reny, isy ny pharmacie, isy ny restaurant isan-karazany, isy ireo satria isy zany ireo restaurant spécialité maro isan-karazany dia izay olona matianina ao anatin'izany zany fatenany dia zareo ny tantana anazy ka ny fomba fiasantsika dia zao ireo olona rehetra ireo zany amentsika ny plan dia ireo olona tsy miankina na olona ireo zany no manao ny trano suivant les plans dia avy eo izy no mandoa ny manao bay amphithéotique mandoa an'izay amin'ny fitondram-panjakana dia misy apahany betsaka amin'izay omenany commune hoentina hitantanana n'ilay toerana rehetrarehetra zany hoe azo sehatra ao avokoa zany hatramin'ny mpanao pakopako ny teneniko anareo sy ny mpanao ina moa sy to maskita ka hatrany amin'ny olona chef ohatran'ireo lalainy azonareo le chef fatadaza rehetra reny azo ny restaurant ny daholy dia ho hitanareo fa ny olona zay andeha amin'ity isan'andro raha ny kajikajy sy ny vinavina nataonay dia tsy latsaky ny 10 000 personnes no ifamezivezy amin'ity lakarivo ity isan'andro ny zavatra atao zany dia hoe afaka mitsangatsangana ampilaminana afaka mandeha tongotra hoe tena ampilaminana ny fianakaviana iray manontolo zay zany ny ampiverina atsika no hoe araka teneniko foana hoe les fierté d'appartenance amin'ny matsika mamalagasy atsika zay ny teneniko foana hoe tsy voatery andeha ho any Dubai daholo ny olona fa eto a Madagasikara tsika dia efa mahita taratra hoe zao ny fampantroana ohatran'izao ny zavatra misy any ivelany fa ny malagasy dia mba mahita an'izany ihany koa ny zavatra mitranga moa zany dia etsy arina kely etsy osa ariarina ary ny le PK0 etsy arina kely etsy ny PK0 mandeha amin'ny autoroute makany Thomas nefa mandeha be izy eo ary efa amin'ny volana aogositra koa dia ho hitanareo hoe hatraiza rinona ny zavatra hotokanantsika amin'izay fa akoatran'izay zavatra olana misy ianantsika ihany koa dia ny resaka famatsiana herinaratra eto ampitan'ity atsialoha kely atsy efa anomboka koa zany ny fametrahana ny parc solaire tsy maintsy mipetraka alohan'ny volana aogositra ihany koa ny 20 mégawatt ary io zany parc solaire lehibe indrindra satria 120 mégawatt no ataontsika eo dia hitanareo amin'izany ngamba raha raisitsika antsaina fotsiny dia ny andekaleka ny 120 mégawatt nanomboka tamin'ny 1980 fa zao tsika no 120 mégawatt na parc solaire izay ampiena tanteraka ny fandaniana sy ny fandaniana solika sy ny subvention atao ny jirama fa ahafahantsika manao asa fampantroana ara-tsosialy sy ny fampantroana ohatran'izao zany ny asa ataontsika fa zay ny teneniko anareo hoe zay ny idinako ety androany manao ny lancement an'le asa rehetrarehetra dia ho hitanareo afaka 3 volana zay le niteneniko hoe tsika tsy andro 3 taona fa afaka 3 volana dia hitantsika hoe inona ny zavatra miova dia fanamby apetraka hoe miverina eto tsika afaka 3 volana dia raha tany fotsiny no hitantsika eto dia ho hitanareo io ny zavatra hitsangana eto afaka 3 volana raha mbola tsisy nininona ny atao amin'ny lemaka sy ny tany ato afaka 3 volana dia ho hitantsika eo fa hitsangana eo daholo ny parc solaire zay nakana zao projet rehetrarehetra zao nametrahana anazy hoe projet présidentiel satria miara-miasa ny tenako sy ny secrétaire mpanjakana sy ny ministre miara-mientana mihitsy hoe tsy maintsy tratrarintsika io tsy maintsy fitaitsika ary androany vo hitanareo mivatana amin'ny aina manjery aty fa tsara ho fantatrareo isaky mivoaka avy any ivelany alohan'ny andehanako sy rehefa miverina dia tsy maintsy mijanona mitoerana amin'ireo toerana ireo hoe aiza indray ahoana ny fandehany ahoana ny fandrosiny dia efa hita fa ankehitriny fotoanany no andatsahana ny rideau ilazana ny vahoaka malagasy hoe zao ny asa ho ataontsika ary inona ny tanjona ho apetratsika
ao anatin'ny telo volana sy ao anatin'ny telo taona. Telo volana zay ny zavatra hitranga fa telo taona ho hitanareo io. Mankasitraka atsika rehetrarehetra ho samitsika ho tahin'Andriamanitra dôly. Zao tanteraka soamatsara dôly ny asa ho ataontsika, akinitsika amin'ny tompo, akinitsika amin'Andriamanitra, zay manam-pinoana tsy maintsy mandroso ary zay manam-pinoana tsy maintsy mandraisa ary Madagasikara tsy maintsy mandroso. Mankasitraka atsika rehetrarehetra.